La fomba vaoafa tanteraka kosa indray dia raha malalana fa dia misy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana antsokosoko ny arena voajanahary eto Madagasikara nahatratra 770 ary ireo compte any amin'ny banky ho an'ireo mpandraharaha voakasika ao anatin'ny raharaha andramena izay nogazan'ny sampandraharaha iadina amin'ny famotsim-bolana ny samfinina nanomboka ny taona 2020 hatramin'ny 2020 votsitra avokoa nefa izany noho ny antony maro samihafa. Tsy malagasy, tsy vahiny, fa samy mitrandraka tsy ara-dalàna sy manondrana tsokosoko ny arena voajanahary eto Madagasikara. Efa nahatratra 770 ireo compte bancaire ana-mpandraharaha no gazan'ny sampandraharaha iadina amin'ny famotsim-bola na ny samifinina tamin'ny resaka fanondranana bois de rose ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Votsitra avokoa izany ary tsy voasambotra na ny gadra ireo olona nanana tota taratasy tany amin'ny samifinina ka natolotra ny fitsarana. Ny 2011 tsy nisy nandalo banque tsony ny opération financière en matière de bois de rose dia tsy hita tsony nanomboka tamin'ny 2011 satria nitaterin-drala paroi héliporté daholo ny vola dia tsy nahazahoana déclaration de soupçon tsony ny opération nataon'olona zany hoe nanomboka 2012 2013 2014 mankaty zany tsy nahazo déclaration de soupçon en matière de bois de rose satria le vola zany tsy retracé nanova tactique zala zany rehefa hitany retracé le vola nampiasainy satria be dia be zany mivoagetsa le vola nampiasaina tamin'ny resaka bois de rose. Miainga avy amin'ny filazana fiahina makany amin'ny service de renseignement financier ny fomba fiasan'ny sampandraharaha iadina amin'ny famotsim-bola. Ny OPG forestière no miconstaté ny fisian'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanondranana izay miainga amin'ny fikapana. Ty misy zavatra be dia be ao atao zay vao mahazo manao couple olona misy anao ny appel d'offre ataon'ny autorité forestière dia misy ny fahamaritana inona moa zany terme ilazana azy amin'ny teny français délimitation dia misy ny constatation dia misy ny adjudication zay vao mandeha any amin'ny couple olona io ny couple ao anatiny ala tsy voaro tsy miresaka ny air protégé ny air protégé voalaza ny code des air protégé mpampianatra lalàna koa no tena koa dia raha miditra ao anatin'ny air protégé anao dia manao délit anao raha tapakazo kely ny tapahana fa raha votokazo lehibe dia c'est un crime vehivavy vita le couple dia manao rassemblement atombony ny hazo atoby ny toerana anankiray dia rehefa atoby dia misy vérification ny autorité forestière. Ho an'ireo atota taratasy mahakasika ny fandranan'andramena dia nahazo alalana avokoa ireo mpanondrana sy mpandraharaha. Mila mitady ny mety ho fandikan-dalàna izay miainga any amin'ny fanapahana ny ala izay andraikitry ny OPG forestière izany.